Tonga sotoana Zanagasikara mbola avy nareo resadresaka momba ny olon-droa ihany. Efa popinako, atsanganako, apetrakako, ahodina, tsy hita mihitsy izay anaovana ankialanina fa neo ihany neo. Tsy mety mitera-drano koa izy amin'izay fotoana izay. Inona izany ilay olana? Voalohany aloha ny lehilahy mila mikarakara vatana ialahy mba ho ela vao tonga, fa raha tsy mikarakara vatana ialahy mba ho ela vao tonga tsy misy mandeha eo. Averiko eo amin'ny commentaire ilay lien. Inona avy aloha ny tokony ataony ialahy? Isa-maraina ialahy manao kotrana kegel laza reraka mihitsy, mihazakazaka mandritra ny 15 minitra, amin'izay mba hikoriana tsara ny rahany ialahy. Mianatra momba ny tany testostérone, mijery momba ny prostate, miala sigara, miala toaka, manao régime sakafo ary matory adiny 7 misakafo maraina atoandro hariva ary mikolokolo ny hormone. Izay ny ataony ialahy. Tsy vitany androany io fa ohatra mianatra any am-pianarana. Mianatra any am-pianarana isika, mianatra kilasy voalohany hatrany amin'ny taona 12 miditra oniversite, izay tsika vao miasa izay vao mampidi-bola. Ohatr'izay ihany koa miaraka amin'ny madama, tsisy azany hoe androany tonga dia lasa enjana be fa mandeha tsikelikely izany amin'ny fiainana. Eny ary, rehefa vita izay vitany ialahy ny hoe ela vao tonga. Raha ohatra sendra tonga ny ialahy tia izao lehilahy taka dia avoaka ao anatin'ny lalan-jaza dia ahodina kely ohatran'izao, tapenana eto amin'ny lohany eto, miandry raha ela indrindra ialahy 5 segondra raha ela indrindra dia mbola tsy lasa mivoaka ilay ranony. Mandritra izay avy eo ianareo anankiroa miova toerana ambany latabatra, mitsangana, misopirana arakarak'izay position tianareo anankiroa eo. Izay zany aloha ny ataony ialahy mba hisorohana ilay hoe mora tonga. Ho andry koa kalapisokera efa tsisy ataondry mianatra ny atao libido. Iny izany libido izany indry miezaka kafiny tena indry ao an-trano ao, ohatra indry hoe misy ilay kilalao ampiasaina reny dia iny izaho zao mipetraka ohatr'izao miezandry izany mipetraka misy fitaratra eo alohandreo dia miezaka mankafy ny tena indry, mila mitia ny tena indry aloha indry hoe ankafy ilay lehilahy izay indry vao azo ilay fahafinaretana. Fa raha ohatra indry ka sady tsy tia ny tena indry no sady kamo ihany koa indry tsy tian'ilay lehilahy, ambon'izay koa indry ohatran'ny marikoriko sy mahaloloha, tsisy fahafinaretana azo indry izany eo n'inona ataon'ilay lehilahy. Indry anefa no hitera-drano, indry anefa manambady, ny lehilahy tsy maintsy androngondrongotra indry isak'alina eo dia ny indry be indrindra marary, mangirifiry, maratra dia avy eo izay. Isorohana an'izay loza izay zany dia miezaka indry mianatra libido. Inona ilay libido ilay lazaiko teo rehefa tsisy atao indry ao an-trano irery ao, miezaka mankatia ny tena indry. Ohatra hoe tia solona tanana na kilalao na ny tanana fotsiny ataoko tia moramora ilay nono na mikipy na mikipy indry na hoe mijery ilay fitaratra ilay lazaiko teo. Lalaovy moramora ny nono indry dia raha tsapandry hoe mahafinaritra, matsiro ohatran'ny ahoana anaovandry anazy, atao moramora, akasoka somary bedabedaina, tsapandry hoe mahafinaritra izay. Rehefa miaraka amin'ny ramose indray dia atodry amin'izay hoe indry mihitsy no miteny somary bedaina kely izy, somary kitikity kely izy, somary ahotsahotsana kely izy, mahazo fahafinaretana indry amin'izay. Eto indray ilay ohatra hoe valahy indry izao tsara tia indry mahafinaritra indry dia eo atoroy anazy indray eo amin'ilay manitra libido. Rehefa indry irery dia mikitikitika valahy indry ohatran'ny ahoana ny itiavandry anazy, ohatr'izay ihany koa ny mikitika fehindry hoe ohatran'ny ahoana ary ka nanaovako an'ity fehako ity, kitihako moramora dia ohatran'ny hoe mahafinaritra anazy. Ny eto amin'ny tarehy indray ohatra kitihindry moramora dia aiza eto amin'ny tarehiko ary mahafinaritra, rehefa kitihako eto amin'ny tenda eto ohatra mahafinaritra be, rehefa kitihako eto amin'ny tarehiko eto mahafinaritra be. Rehefa miaraka amin'ny ramose amin'izay indry avy eo dia atorondry aminazy hoe eto amin'ny fehako na ny ambany ranjo na eto amin'ny tapony na ny tarehako na eto amin'ny sandry, eto ny tena mahafinaritra anahako. Mahazo fahafinaretana tsara indray avy eo dia mitera-drano tsara dia miaraka nareo anankiroa. Ho an'ny lehilahy tsy vita po fahatany izany ilay izy, vao haingana nanoro mahakasika ny préliminaire. Ny vehivavy ela be izay vao miakatra fetana vehivavy, 10 minitra izany ianareo anankiroa mianatra manao préliminaire aloha, mandro madio, mifampikasoka, manao massage, miodikodina eraky ny trano, izay ialahy vao mandavaka. Ary tsy vita mandavandavaka fahatany, nisy torohevitra natokotany mianatra ny frein mba atao mianatra tandrimo ny ialahy fa tsy mitsatotsatoka fahatany, dia rehefa miditra any ilay izy dia mba manao tandrimo miodikodina manao ohatran'izao, misy fahafinaretana azo vehivavy ao anatin'ny mandritra an'izay tandrimo ataony ialahy izay. Tsy voatery koa ilay izy atao tandrimo afaka akasokasoka eto amin'ny tapony eto fotsiny ilay izy, miakatra midiny eo dia misy fahafinaretana azon'ny vehivavy amin'izay fotoan'izay. Mifampiresahana ihany koa ianareo anankiroa, mifampiresahana zava-dehibe fa raha tsisy mifampiresahana tsy ao mihitsy ilay fientanana. Mazotoa.